Ho fanamafisana ny rafitra kung-fu isaha dia mieritreritra ny anangana irony antsoina hoe monastera irony ny maître Rakotoarjona Avoko flou national na dia mandroso aza izay taranja ayady izay dia nanambara ny maître Avoko fa ny lasa tsy fanadiny lova raha manatsoa no nanao fanadihadiana miompana amin'izay. Mieritreritra ny anangana monastera na ivitoerana fiofanana lehibe ny kung-fu isaha izay tarihan'ny maître Rakotoarjona Avoko ho fanamafisana ny kalitaony kung-fu isaha ho an'ny maître Avoko dia tsy fanadino ny tantara. 20 taona tokoa zao no namonono ny fitondran'Andriamatoa raha tiraka didieny kung-fu izay nitarihan'ny grand maître Pierre Misael na Pierre Be. Tamin'ny maraina no nanomboka ny fanafiana ny toraka grenade nandeha voalohany nataon'ny miaramila ny deuxième RFI tamin'izany fotoana izany fonony fitondrany amiral Ratsiraka dia tonga dia nitohy ny tifitra vararaka tamin'ny 3 maraina teo no nianto kely ny fanafiana dia nisy ny miaramila niantso tamin'ny megafona nisy ny teny ratsy miopa tamin'izany dia nitohy indray ny tifitra tamin'ny 4 maraina ny tanky sy ny blindé zany no nanapotika ny vavahady dia tamin'ny 9 maraina teo ny hélicoptère nidina ambanimbany nandatsaka ny jerikana anankiroa izay fiheverako azy hoe lasantsy tao anatiny satria nirehitra ny tanàna rehefa avy natao an'izay. Tamin'ny 7 maraina teo no nitsahatra tanteraka ny tifitra dia izay tsy maty sy naratra dia nosamborona na dia nopotena sy novonona aza ny kung-fu tafatsanganay ny trano foiben'ny kung-fu tafatsangana ny fédération malagasy ny kung-fu izay arahana ministère ny fanatanjahantena ary manana faniriny zay amin'izao fahatsiarovana izao no hoe misy commissionna manokana zany mijery an'ireo niaram-bola amin'izao fotoana izao aiza ny tanànakireo maty ireo narasa tamin'izany fotoana izany ahafahanay mijery amin'ny taona 4 sy 5 sy 10 iny ny mety ho fanampiana ho an'ireo niaram-bon'ireo ary ny fananganana monastera na centre angezabe anankiray ho fampiofanana ny maître kung-fu eto Madagasikara no anisany tena tanjona goavana. Tsy mitsahatra manaraka akaiky ny toetra raha-pirenena ny kung-fu isaha. Nilaza ny maître Rakotoarjona Avoko fa vonina trany hitondra ny anjara birikiny eo amin'izany sehatra izany raha misy ny antso. Ho an'ny maître Avoko dia tokony tohanana ny ezaky ny FFKM sy ny fiverenana ny databatra boribory satria io ny vahaolana tokana. Misy 10 metsaka hatriny ireo mpikambana sy mpanohana ny kung-fu isaha manerana nosy.